tsy hoaiko tantaraina tompo ny herinao izy fasanadiare sy ny eloko afaka ry ampalibe famonjena mahatahiry ny finoana mifankaty mazoto ny fanompona ho aminareo marakarivana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo andeha isika hidera sy hanome voninahitra an'Andriamanitra. Hiderahany Jehova miantsoa ny anarany, atao fantatra any amin'ny firenena rehetra ny asany, mirao azy, mankalaza azy, saintsainy ny fahagagana rehetra ataony. Atao voareharehanareo ny anarany masina, aoka hifaly ny fony izay mitady an' Jehova. Hitadiava an' Jehova sy ny heriny, ka tsy ao mandrakariva ny tavany. Tsarovo ny asa mahagaga nataony, dia ny fahagagany sy ny fitsarany vavany. Amen. Hivavaka isika ry havana. Isaoranay mandrakariva ianao ry Tompo Andriamanitra eo, fa Andriamanitra ty dia tianay tokoa. Ary io fitiavanao io Tompo tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay, ary miloa isan'andro ny fitiavanay ianao. Faly indray ny foa mampananay, raha mbola afaka iona aminao sy miona amireto vahoakanao, izay manaraka izao fandaharam-potoana izao na ampitaindavitra azy zany, ary anaraka ity fampianarana ny amin'ny filazantsaranao ty Jesosy izay nosoratan'i Jaona. Ametraka fenon'ny fotoana manontolo eo am-pelantananao zahay, ka na ny mpiaino sy manaraka ity fotoana ity ka manatrika izao fampianarana ampitaindavitra izao, na izahay izay manatotosa nareo teknisianina izay mandray anjara amin'ny fanatanterahana izao asa masina izao, dia samy ho feno ny fananao masina izay ka ahatateraka izay sitraka ao amin'izay sakafom-panahy-tolotra ao ny olonao, fa amin'ny anaranao Jesosy, ilay lohan'ny fiangonana sady tompo ny finoanay, mety nay maniry sy manao izany mivavaka izany. Misaotra Tompo. Amen. Ry havana malala, dia faly miarabantsika rehetra indray amin'ny anaran'ny Tompo amin'ny fiaonana sy ny fanatanterahana ity fampianarana ny amin'ny filazantsaran'i Jesosy araka ny Jaona ity. Araka ny efa nambara tamin'ny lasa dia miditra ao amin'ny Jaona 4:12 sika amin'izao fotoanantsika izao, dia androso avy hatrany amin'izany isika. Ity Jaona 4:12 ity dia misy fizarana roa amin'ny ankapobeny araka ny fandiniana sy anolorana antsika ny fampianarana. Ny fizarana voalohany dia manomboka amin'ny andininy voalohany ka hatrany amin'ny andininy 4:12. Tokony nomeny Jesosy ny mpianatra. Jesosy manome toky ny mpianatra no hitantsika ao anatin'izany. Ary
ity fizarana voalohany ity de misy zanam-pizarana anankitelo ka toy izao a ny filaharany zany sy ny loha hevitra azo amin'ny tinana azy. Ny indiny ny voalohany ka hatramin'ny faefatra dia milaza ny amin'ny fisarahana vetivety fa hiara-mitoetra mandrakizay kosa ary ny fanamafisana ny finoany mpianatra zany no hitao ary ambarao. Ny faharoa dia eo amin'ny indiny ny fahadimika hatramin'ny faraika ambe folo. Jesosy ihany no lalana ary izay efa nahita ny Jesosy de efa nahita an'Andriamanitra ray ihany koa. Zay no lazaina sy zay no ambara ny Jesosy ao anatiny zany hoe toko omeny ny mpianatra zany. Ary ao anatin'io a de ahitana nyity zafim-pizarana ity. Eo amin'ny indin'ny fahadimika hatramin'ny fahafito a dia hita ny fanontaniana zay nataon'ny Tomasy ny am'izay alehan'i Jesosy sy ny lalana. Jesosy mantsy ao nilaza ny andeha ary tsy azo ny mpianatra ale ary ny lalana zay nambaran'i Jesosy ary de nametra-panontaniana ny mpianatra. Ary tsy Tomasy ihany no nametra-panontaniana sy nanambara zavatra fa toy izany koa Filipo. Toy izany koa Filipo. Eo amin'ny andiny ny fahavalo ka hatramin'ny andiny ny faraika ambe folo a de nangataka mihitsy Filipo mba hahita ny ray. Mba hahita ny ray. Ary de izany moa lay dinidinika zay naroso isaky ny miresaky tsika ny amin'ny hoe inona ny nataon'ny Filipo tamin'ny fotoanandro. Ny zanam-pizarana manaraka dia eo amin'ny andinin'ny faharoa ambe folo ka hatramin'ny fahaefatra ambe folo. Ny hitantsika ao anatin'izany a de ny hoe mampandroso ny mpianatra ny fialan'i Jesosy eo aminy sady mahasoa azy koa zany. Mampandroso ny mpianatra ny fialan'i Jesosy eo aminy sady mahasoa azy koa zany. Rehefa vakitsika zany a io atao hoe andiny ny faharoa ambe folo ka hatramin'ny fahaefatra ambe folo io a de azo fitinina am'izany loha hevitra zany. Kanefa aroso amintsika ihany izao dinidinika izao fa eo amin'ny andiny ny faharoa ambe folo dia anambarana ny hampitombona ny fahefany hiasa io teny io. Ao zany Jesosy de milaza amin'ny mpianatra fa arakaraky ny elan'i Jesosy de hitombo ny fahefan'ny mpianatra hiasa ary ahavita asa sy hatateraka asa. De toy izany eo amin'ny andiny fahatelo ambe folo a sy ny fahaefatra ambe folo. Ampitomboana ihany koa ny heriny mivavaka zay ataon'izy ireo a rehefa manatanteraka zany izy. De zay no ahitantsika ny hoe raha mangataka zavatra amin'ny anarako ianareo zay ambaran'ny tompo a de hita fa mitombo arak'izany koa ny heriny mivavaka zay ataon'ny mpianatra satria ny fialan'i Jesosy amin'ny mpianatra de hitoerany any amin'ny voninahitra any amin'ny ray ka anolorany valim-bavaka zay mahery havitan'ny mpianatra ny asa nanirahan'ny tompo azy. Ny fizarana faharoa ao anatin'izao toko faefatra ambe folo zao de manomboka amin'ny andininy fahadimy ambe folo ka hatrany amin'ny faharaika amby telopolo. Mbola toky ihany koa nomen'ny tompo ny mpianatra. Toky zay nomen'ny tompo ny mpianatra. Ao anatin'izany a de misy zanam-pizarana anankidimy ao anatin'io. Ny voalohany a de eo amin'ny andininy fahadimy ambe folo ka hatramin'ny fahafito ambe folo. Nanome toky ny mpianatra Jesosy fa ny fanahy masina no omeny azy. Ny fanahy masina no omeny azy. Ao anatin'io atao hoe zanam-pizarana voalohany io a de misy zafim-pizarana anankiroa atolotra antsika ihany bampazava kokoa zany atao hoe zanam-pizarana zany. Ka ny voalohany a de eo amin'ny andininy fahadimy ambe folo ka hatramin'ny fahaenina ambe folo. Angataka Jesosy amin'Andriamanitra ray ny hanomezana izany fanahy masina zany ho an'ny mpianatra. Ary ny faharoa amin'ity zafim-pizarana ity de ny andininy fahafito ambe folo. Ao anatin'izany ny anambarany Jesosy fa tsy azon'izao tontolo zao raisina izany fanahy masina zany. Tsy manana anjara am'izany fanahy masina zany a izao tontolo zao. Zany hoe zay ivelan'ny mpianatry ny tompo de tsy manana anjara am'izany fanahy masina izany.
eo amin'ny zanam-pizarana faharoa dia ahitantsika ny andininy fahavaloambe folo ka trany amin'ny faharaiky am'roapolo ny mpianatra jesosy ihany no isehony jesosy ao jesosy le milaza le hoe vetivety foana de tsy hitanareo de vetivety foana de ho hitanareo ka ny mpianatra ihany no isehony am'izay fotoan'izay araky ny ambarany eo ary eo amin'ny andininy faharoa am'roapolo ka trany amin'ny faefatra am'roapolo kosa ny antony isehony jesosy amin'ny mpianatra fa tsy amin'izao tontolo zao no lazainao jesosy zany a de manambara ny antony isehony amin'ny mpianatra sy mbola isehony amin'ny mpianatra araky ny ambarany eo a fa izao tontolo zao kosa de tsy ahita azy tahaka izy zao zay hitan'izao tontolo zao sady hitan'ny mpianatra ihany koa reny zao tontolo zao ny fampianarany ary reny mpianatra ihany koa ary ny faefatra manaraka an'izay a ao anatiny zany zanam-pizarany zany a de eo amin'ny andininy fa 5 am'roapolo ka hatramin'ny fahenina am'roapolo ny anjara raharahany atao hoe mpananatra zany a no lazaineo ny mpananatra no lazaineo a ary ny anjara raharahany no ambara ary ny mamarana an'izany a de ny hoe indininy fa 7 am'roapolo ka hatramin'ny faraiky am'telopolo dia fanaovam-beloma no hita eo hiditra amin'ny fizarana faharoa lehibe isika amin'izao fampianarana ny bokyny jaona izao ka ny famaliana ireo fanontaniana zay napetraky ny mpanaraka izao fampianarana zao a sy ireo teny sarotra ka hitondrana dinidinika no entina amitsika ny voalohany no raisiko am'izany a dia eo amin'ny andininy fahatelo la hitantsika n'le teny hoe izay hitoerako ny tompo no hitoeranareo koa mantsy ny mpianatra zany io teny io zany a dia entina milaza hoe tena handeha tokoa jesosy dia ny andray ny mpianany ho any aminy no lazaina am'izany any amin'ny toerana zay misy any jesosy no toerana isy ihany koa ny mpianany ary io le lazainy hoe andeha ny tompo a de anamboatra toerana ho an'ny mpianatra ary toerana ho an'ny mpianatra io a de ao am'izay toerana misy an' jesosy koa no lazainy am'izany manambara ny toeram-boninahitra omen'ny tompo izany fandehanany zany hoe hiverina any amin'ny voninahiny izy ary omeny voninahitra ihany koa ireto mpianatra ireto raha eo amin'ny akavanan'andriamanitra ray no toerana misy ny tompo dia manaraka azy am'izany koa ny mpianatra ary hita miariary zany a any amin'ny filazany tsara ny jesosy zay ny soratany lioka toko faharoa am'roapolo ny andininy fahavalo am'telopolo jesosy mihitsy ny manambara amin'ny fanamafisana io teny io zay asehony ao anatin'izany dia eo no ilazany hoe sady hipetraka ambony seza fiendrianana hitsara ny fireneny israely 12 ianareo ao anatin'io tamin'io fotoana io jesosy le nilaza hoe tsy hinana intsony ny vokatry ny voaloboka raha tsy any amin'ny fanjakany ary eo anatin'izay fanjakany jesosy zay sy ny fiombonana latabatra zay nanorena ny fanasan'ny tompo no nanambarany an'io teny io fa ireo mpianatra ny ara-nhinana sy ny ara-ny sakafo taminy de hipetraka amin'ny seza amboninahitra hitsara ny firenen'ny israely 12 izay zany a no hitondrana fanazavana amitsika hoe toerana misy voninahitra tokoa le amboary ny tompo ho an'ny mpianany ary tsy ho an'ny mpianany tamin'ny fotoan'andro ihany de mijanona treo fa ho an'izay rehetra nino ny fampianaran' jesosy araky ny teny vavolombelona nataony reny mpianatra reny ny manaraka an'izay a dia ato amin'ity atao hoe andininy fahenina ity ary tsy ny andininy fahenina ihany fa ireo zay misy izao teny zao jesosy rehefa miteny de hoe hizaho no ary rehefa miteny an'izay jesosy a de hita ao anatin'izay a reto zavatra zay ambara amitsika ireto raha mahafantatra sika sy mare matetika de izao no fomba fiteny hoe aza mizahozaho zany hoe raha misy olona zany manao hoe zaho
zao zaho itsy zaho roa de misy miteny manao hoe ianao tena mizahozaho na hoe aza mizahozaho. Inona no antony zany? Ny afaka miteny hoe izaho dia Andriamanitra ireryany, ary tsy misy afaka mizaho afa-tsy Andriamanitra ireryany. Koa Jesosy ito raha miteny hoe izaho dia ny mahandriamanitra azy mihitsy no asehony sy hotondrony, satria zany no ambarany soratra masina. Ary raha mijery sika any amin'ny fanekena taloha manontolo a dia ny filazanan'io izaho io le nambara tany aloha hoe verbe être io a, zay manambara ny momba n'Andriamanitra, ny momba n'Andriamanitra, lay atao hoe litera efatra zay masina, zay manondro ny anara-tsaamirery lay Andriamanitra teo amin'ny jiosy ary ambarany baiboly. Jesosy raha nilaza ny tenany ary nanambarany hoe izaho dia ny mahandriamanitra azy mihitsy no miseho ao anatin'izany. Ny anarana hoe Jesosy raha teo a dia midika hoe Andriamanitra na Jehova no mpamonjy. Andriamanitra hamonjy ny olona no ambara amin'izany. Koa raha te hanana firaisana sy fisitrahana ny teny fikasan'Andriamanitra ray dia ao amin'i Jesosy rery ihany no lalana sy fahamarinana ary fiainana azahoana an'izany na hidirana amin'izany na hananana anjara amin'izany. Ny fahatelo a amin'izay teny sarotra sy fandromanina ny fanontaniantsika dia ny nanambarany Jesosy ao amin'ny 1:12 manao hoe izaho ao amin'ndray, izaho ao amin'ndray. Ao anatin'ity andiny soratra masina ity a sy izany teny fanambarany zany dia enti milaza ny maha-iray any Jesosy sy ny ray, zany hoe Andriamanitra ray sy Andriamanitra zanaka Jesosy zany. Efa nambara hatrany amin'ny toko voalohany zany ary maneho any Jesosy ho ny teny zay nambara tany. Averiko kely le teny any hoe ary tamin'ny voalohany ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny di Andriamanitra. Eto Jesosy de miteny izaho ao amin'ndray. Ny teny de tao amin'Andriamanitra ary ny teny di Andriamanitra. Ka ny filazanan'izany a de entina manamafy sy entina manondro sy entina milaza ny mahandriamanitra ny Jesosy ary ny firaisany sy ny fiombonany amin'Andriamanitra ray amin'ny alalan'izany mahandriamanitra azy zany. Nefa izao samy manana ny maizy azy Andriamanitra ray sy Andriamanitra zanaka, samy manana ny maizy azy amin'ny mahandriamanitra azy. Mbola ho resahantsika zany any aoriana any a fa andraso aloha lalovantsika mba tsy ho lava amin'izany ny fanazavana. Ny faefatra dia ny filazana ny atao hoe mpananatra hafa. Mety tenitsika manao hoe ary zany raha teo moa ny fanontaniana hoe fa mety misy mpananatra hafa ihany koa nga akoatra an'io le ambaran'i Jesosy. Eny, matoa Jesosy milaza an'izany de misy tokoa. Ary ny dikany mpananatra eto a raha ny teny grika ny jerena de ny hoe parakletos, parakleto, hoy ny nandikana azy amin'ny teny malagasy ery ambany pejy ery. Ny voalaza ho dikan'izany a eo ambany pejy eo de ny hoe mpampahery solovava, zay no ambara. Inefatra io teny io no miseho ato anatin'ny filazantsara zay nisoratan'ny Jaona. Eo amin'ny 9:20 de eo amin'ny 9:20 de eo amin'ny 9:5. Jaona 4:20, 9:20 sy ny 9:5. Ny faharoa de eo amin'ny Jaona 5:20, mbola iverina zany filazana azy ka ny 9:7. Ary ny faefatra dia Jaona 5:20, ny 9:7. Ireo zany a no teny nilazana sy nanambarana ny ty atao hoe parakleto ty ka nanondrona ny fanahy masina miverina inefatra
ao amin'ny filazantsarany jaona ary jaona rery ihany no milaza an'izany. Raha jerena sy dinihana izany teny zany a dia manana hevitra miresaka momba ny lalàna, zany hoe manana hevitra juridika zany a io atao hoe parakleto io, ary manondro ny fanahy masina zay miasa fanahy masina avy amin'Andriamanitra ray ary azo amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ao anatin'izay zany a ny resahana amintsika hoe avy amin'Andriamanitra ray sy avy amin'Andriamanitra zanaka ny fanahy masina. Io le antsoina amin'ny teny voambolana teknika hoe filioke amin'ny teny latinina zany. Milaza ny aminy hoe ny fanahy masina dia avy amin'ny ray sy avy amin'ny zanaka. Miseho eto ny amin'ny trinité araky ny ambaran'i Jesosy, Andriamanitra ray, Andriamanitra zanaka ny tenany ary ny atao hoe fanahy masina na ny mpananatra zay ambara. Mpananatra hafa tokoa satria ampiasain'i Jesosy zany teny zany mba ilazana ny fisarahany aminy hoe misy fanahy hafa zay miasa ihany koa ary misy asan'olombelona zay miseho ihany koa ao anatin'izany. Satria raha milazantsika hoe avoka na mpisolo vava zany parakleto zany a dia misy tokoa eo anoloan'ny fitsarana ny atao hoe avoka na mpisolo vava entin'ny olona misolo vava azy eo anoloan'ny fitsarana zay fitsarana atao aminy. Ary eto a dia ambaran'i Jesosy ny mikasika nyity atao hoe parakleto ty na parakletos zay entina manondro ny asan'ny fanahy masina miantoka ny mino eo anoloan'ny fitsarana izao tontolo izao mba tsy hatonga azy atahotra amin'ny fotoan'andro zay hiatrehan'ny fitsarana ataon'ny olona izao tontolo izao sy eto amin'ity izao tontolo izao ity. Ary zany no natao dia mba hatonga ny mpianatra atoky hatramin'ny fahafatesana. Ny fahadimy dia ny fanahy ny fahamarinana. Ny fanahy ny fahamarinana. Ao anatin'izany filazana ny fanahy ny fahamarinana zany a dia mbola lazaina amintsika hoe manondro ny fanahy masina io. Eo amin'ny andininy 7 no ahitantsika azy. Ity fanahy masina ity moa zany a le personne fahatelo ao amin'ny trinité araky ny fantatsika. Izao anarana nomen'ny tompo ny fanahy masina zao a dia mbola hanavahana azy ihany koa amin'ny fanahy ny fampiviliana. Io dia jaona ihany koa mbola nanambarana zany ary amin'ny jaona 1:4 ny andininy 9. Zany hoe jaona zany dia mahita eto amin'ity izao tontolo izao ity fa misy fanahy masina miasa dia ny fanahy ny fahamarinana ary misy koa fanahy hafa miasa dia ny fanahy ny fampiviliana. Zany hoe miasa ihany koa ny fanahy mampivily ny olona tsy anatona an'Andriamanitra ary tsy hevitra zay momba an'Andriamanitra ihany koa ka ampiasainy ny tompo eto ty teny hoe fanahy ny fahamarinany ity a mba silazana fa misy ny fanahy ny fampiviliana zay eto nivony izao tontolo izao entin'ireo mpampianatra sandoka ny mpamina ny sandoka ny fahavalo ny filazantsara ny Jesosy ny fahavalo ny famonjena zay tanteran'Andriamanitra ho azon'izay mino dia ireo zay efa no fidian'Andriamanitra efa no tendren'Andriamanitra hanana anjara ao aminy. Zay zany ny ilazana amintsika hoe ny fanahy masina eto dia nambara ho fanahy ny fahamarinana ihany koa. Ny asa ataon'ny fanahy masina raha teo rehefa tonga izy a dia manambara ny marina rehetra, ny marina rehetra amin'izay nataon'i Jesosy, ny marina rehetra amin'izay fampianarana ny tolotry ny tompo, ny marina rehetra ny asa mahagaga zay nitanterahan'ny tompo ary ny marina rehetra amin'izay filazana ny momba an' Jesosy hatrany amin'ny fanekena taloha sy aty amin'ny hoavo rehetra zay nambara taty. Ary zay no fanahy ny fahamarinana azy satria ny marina no hambarany sy atorony ho an'ny mpianatra zay nomeny Jesosy izany fanahy masina izany. Ary voambara ao anatin'izany koa fa izao tontolo izao dia tsy manana anjara ary tsy mahazo ary tsy mahita mihitsy aza
ny momba ny zany satria inona no antony efa nanda efa tsy nino ny fahamarinana netiny tompo izy noho izany a tsy mba mandray an'io fanahy masina zay manambara ny fahamarinana io dia ny fanahy ny fahamarinana tsy mahazo an'izany tsony izy satria efa nanda ary tsy nino ny zanakalahy tokan'Andriamanitra de Jesosy Kristy lay tonga nofo ary nonona tetỳ ambany masoandro nanambara sy nitondra ny fahamarinana ary izay no nanambarana ary amin'ny Jaona toko voalohany andiny faharoambe folo ary anamafisana an'izany hoe tsy mahazo zao tontolo zao fa zay nino ihany ary zay efa nalahatra Andriamanitra sy notendren'Andriamanitra no mahazo an'io ka afaka miseho sy miavaka ety ambany masoandro zay le nambara tam'le hoe ny fanjakan'ny maizina sy ny fanjakan'ny mazava fa izao no mbola ambara ao anatin'izany a ery amin'ny toko voalohany ny andininy faharoambe folo hoe zay nandray azy dia nomena hery ho tonga zanak'Andriamanitra de zay mino ny anarany tsy misy olona ho tonga ho am'izany atao hoe ho zanak'Andriamanitra zany raha tsy nandray ny fanahy masina iza nefa no afaka mandray ny fanahy masina de zay ny nambara tamintsika teo zay efa nanda ny Jesosy zay tsy nety nino an' Jesosy satria tsy mahay mino izy ary nanda satria fahavalo raha teo dia ireny no tsy mahazo an'izany ny fahaenina sady farany a dia eo amin'ny andininy fahavalo amby roapolo Jaona toko fefatra be folo ny andininy fahavalo amby roapolo zay nitondrantsika fanazavana indray io a dia milazany amin'ny hoe ny ray de lehibe no izaho hoy Jesosy Kristy ny ray de lehibe no izaho raha vao mandrehany zany tsika dia tonga ny saina ary lasa azo-pakam-panahy mihitsy tahaka ny témoin de Jéhovah sy ny hafa zay tsy manaiky ary tsy mety mino an' Jesosy ny amin'ny filazana ny momba an'izany hoe eto a de manam-pirofo fa ambany Jesosy ary tsy afaka milahatra amin'Andriamanitra ray mihitsy izy ary eo koa ny ilazana fa hoe voahary Jesosy satria tsy Andriamanitra izy ka afaka milahatra amin'Andriamanitra fa izy mihitsy eto no milaza fa ny ray de lehibe no izy ia manambara n'izany tokoa Jesosy ary raha tsy esan'ny fanahy masina ny olona de mieritreritra ny tahaka izany na rehefa tsy mahalala ny olona satria tsy ampianarin'Andriamanitra tsy tomin'Andriamanitra ho am'izany fahalalany zany dia mijanona eo amin'ny fanavahana an'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy ho misy elanelany eo am'izany atao hoe famboniana sy ny fahefana sy ny sisa amin'ny mahandriamanitra zany ny tena ambara eo rehefa jerena ka fakafakaina hatrany amin'ny teny fototra zay nandikana izao soratra masina zao de izao raha milazan'izany ny tompo a de tsy miresaka famboniana kokoa na voninahitra eo amin'Andriamanitra ray sy eo amin'Andriamanitra zanaka izany fa fanehoana kosa ny fanetretenany Kristy ny fanetretenany Kristy zay no aseho ao anatin'izany izy no nandao ny lapa ny voninahitra sy nanaiky ho tonga olona ary nidina tetỳ an-tany izany no hevitra finosiny io ary antsitrapo no nanatanterahany Jesosy izany asa izany ary zay le ambara ry amin'ny Filipianina toko faharoa ny andininy fahasivika hatramin'ny faraikimbe folo hoe na dia nitovy sy nanamboninahitra niaraka tamin'Andriamanitra ray azy Jesosy de nofoanany ny fitoviana amin'Andriamanitra ary nanekeny handray nofo ka hitovy amin'ny olona ary tsy vitany hoe mitovy amin'ny olona fotsiny fa nandray ny toeran'ny olona zay farany ambany indrindra izy zay ny andikanany zany teny zany hoe tany amin'ny afarafaikany zay toerana netiny Jesosy ary zay ny nanomboana azy tamin'ny hazo fijaliana raha ohatra ka ambary zany satria ny olona faikan'olona teo amin'ny fiarahamonina no ombona amin'ny hazo fijaliana Jesosy nefa de nanaiky
nandray zany toerany faikan'olona zany mba hamonjeny jesosy reny faikan'olona reny ko rehefa voalaza fa manana anjara ho aminy izany faikan'olona zany. Ary manarak'izay de fanehoana ny fitiavana tao amin'Andriamanitra tamin'ny fahafenony io ho an'ireo olony zay efa nambarany tetỳ am'izao tontolo zao, tetỳ ambany masoandro. Zay le hitantsika hoe fatoy zao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo zao, nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrak'izay. Fahafenony ny fitiavan'Andriamanitra no natolony ho an'izao tontolo zao, ary indrindra ho an'izay mino satria ireo no afaka mandray an'izany raha teo ary mba hatonga azy tsy ho very no antony izany rehetra zany. Ny faharoa de eo amin'ny voambolana zay nampiasaina. I voambolana zay nampiasaina sy ny teny zay hitantsika io dia teny iray tarika amin'ny filazana ny momba ny ray sy ny zanaka amin'izay entina atao hoe hilazana ny momba azy. Ao anatiny ity Jaona 7:10 ity de ery amin'ny 5:40 de misy teny tahaka an'io koa ny filazana hoe angataka Jesosy ny fanahy masina amin'Andriamanitra ray mba homena ny mpianatra. Raha vao mihaino an'izany tsika de mitovy amin'io tsisy hafa ny be ao an-tsaina, ary zay nilazany hoe mitovy amin'izay fanambarana io hoe Jesosy any tsy manana fahefana mitovy amin'Andriamanitra ray fa mbola mangataka. Zay ny tonga ao an-tsaina raha vao ohatra ka mandre an'izany teny zany, kanefa tsy zany no hevitry ny voambolana zay ampiasaina eto. Olazaiko amintsika ny hevitry ny voambolana zay nadika hoe mangataka. Ny voambolana zay entina nandikany hoe mangataka amin'ny teny grika de hoe erotao, erotao. Ny dikan'io teny io de zao rehefa adika izy manontany, manasa, zay vao hoe mangataka, manasa zany hoe mi-invité, zay zany leo. De ry ambony de hoe questionner, zay no hevitry lay voambolana le hoe erotao na dika hoe mangataka. Inona ny tena hevitra fonosiny zany? Io teny io de hevitra nampiasaina ary entina nanehoana ny fifampiresahany mitovy saranga, fifampiresahany mitovy saranga, tahaka ny hoe mpanjaka mangataka amina mpanjaka hafa tahaka azy. Ny dikan'izay tsy misy fanambanina ao na voninahitra mihoatra na fahefana zay tsy hitovizana fa mitovy. Samy Andriamanitra no miresaka, tahaka ny hoe samy mpanjaka no mifampidinika, ary zay no mahatonga an'le hoe mifanasa. Andriamanitra, samy Andriamanitra no miresaka, mpanjaka samy mpanjaka no mifampidinika. De zany indrindra no hita eto ka tsy ny fahalehibiazan'ny ray mihoatra noho ny zanaka akory no ambareo fa entina manio kosa ny fisininy atao hoe dinika ifanaovan'ny mitovy saranga, ny mitovy lenta miresaka amin'ny fanatanterahana ny asa mpamonjena zay totosaina, ary anehoana ny fitiavana ny mpianatra zay efa nandray ny filazantsara sy ny finoanan'i Jesosy mba hananany ny fanahy masina. Hiditra amin'ny fizarana fahatelo lehibe amin'izao fampianarana izao sika de ny antsointsika hoe tendry mialoha rososona. Raha adinihana amin'ny ankapobeny izao Jaona 7:40 zao dia tsy misy teny nandiny soratra masina milaza mivantana tahaka ny hitantsika amin'ireny toko sy andininy samihafa zay misy filazana mivantana ireny, fa misy kosa fanambarana ankapobeny ary ny foto-kevitra zay manambaran'izany ao anatin'ireo, ary ireto no asongaditsika ao anatin'izany. Ny voalohany dia ny filazany Jesosy ny amin'ny hoe andeha namboatra fitoerana ho anareo andeha namboatra fitoerana ho anareo Zany de ety milaza fa lay ihany Jesosy ihany
no anamboaran' Jesosy toerana any amin'ilay aleny any an-danitra. Zany hoe ny an'ny tompo zany zay efa azy hatramin'izay dia ireo no anamboarany fa anamboarany toerana, ary ireo ny ilazany fa amin'izay toerana misy azy ny toerana misy an'ireo koa. Ireo no ilazany fa ny voninahitra zay omeny azy ireo dia eo amin'izany toerana zay namboariny zany, ary zany de efa noman'ny tompo hatramin'izay. Fa aseho ny sy ambarany ho fampaherezana ny mpianatra zany teny zany eto a, mba tsy tonga ny mpianatra zay alahelo mafy ny amin'ny fisarahana sy ny fahatahorana ny fanenjehana zay tranga rehefa tsy eo tsony ny tompo. Jesosy raha teo moa ny efa nyteny manao hoe raha nanenjika izy a de anenjika anareo koa, ary de zany ny efa teny fampanantenana sy toky nomeny Jesosy Kristy ny mpianatra hahatonga ny mpianatra aharitra ijoro eny hatramin'ny fahafatesana azy. Ny faharoa dia ny filazana hoe hatramin'izao dia mahafantatra azy ianareo. Io le azy lazaina io a dia mahafantatra an'Andriamanitra io. Ao anatin'io ny filazana sy ny fanambarana, satria manontany ny mpianatra tahaka ny Filipo zay ny resaka ny amin'ny hoe aseho enay ny ray dia ampy anay zay. Ohatra ny eritreritra Filipo hoe raha ohatra ka tena rainao tokoa Andriamanitra, nahoana tsy angatahana mba ho hitanay, ka raha ho ambadika eo ambadiky ny varavaranao izy a de aseho miditra eto mba ho hitanay hoe ito le raiko, ito le dadako. De teo moa Jesosy ny teny'le hoe zay very Filipo nitoerako teto aminareo, de eto izy a manambara sy mamarana an'izany dinidinika zany hoe hatramin'izao dia mahafantatra azy ianareo, mahafantatra azy ianareo. Iza ny olona ino, iza ny olona anaiky, ary iza ny olona hieritreritra fa ahafantatra an'Andriamanitra ray. Raha ny filazana ny amin'Andriamanitra dia ny hoe Andriamanitra dia fanahy. Ataon'ny olona ahoana no ahafantatra an'izany, ataon'ny olona ahoana no ahita an'izany. Eto anefa Jesosy dia manambara sy miteny ary manao hoe zay nahita dia efa nahita ny ray koa, ary miteny izy hoe hatramin'izao dia mahafantatra azy ianareo, satria efa nahita ny Jesosy, efa nino an' Jesosy, efa handray ny fanahy masina zay hitarika azy amin'ny fahamarinana rehetra, ka alala hoe Jesosy tokoa ny lalana sy fahamarinana ary fiainana, ananana fiombonana sy firaisana amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy ary ny fanahy masina. Ny manarak'izay dia mandray ny mpananatra ny an'ny tompo. Izao tontolo izao kosa tsy mba manana anjara amin'izany. Io de sady manondro mivantana nefa manondro ankolaka ihany koa, satria araky ny voalaza teo zay tsy mety mino ary tsy nanaiky an' Jesosy Kristy, tsy nandray ny fahamarinana ny etin'ny tompo a, dia tsy mahazo an'izany. Ary zay izao tontolo izao sy ny teo aminy rehetra, hatrany amin'ny mpanora-dalàna, hatrany amin'ny lohan'ny mpisorona, hatrany amin'ny sinedriona rehetra, ary ny olona zay nomba izany fampianaran'ny Jiosy ka nanohana ireo mpitondra fivavahana dia isany tsy mahazo an'izany, tsy mandray an'izany. Fa ny mpianatra sy zay nanodidina azy nahita sy nino ary nanaiky an'i Jesosy dia ireo no afaka mandray ny mpananatra, satria ny asa ny mpananatra arak'izay voalaza teo a dia nitarika ny olona hahajoro ho vavolombelon'i Kristy eo anoloan'ny fitsarana zay ataony zao tontolo zao, ary hijanona amin'ny fahamarinana nomeny tompo azy, eny mandra-piavy ny fahafatesana azy. Ka ny mpianatra ihany no afaka handray an'izany, zay mino ihany no afaka hijoro amin'izany, ary zay efa voatendry ihany no afaka hiditra sy hahajoro ary handray an'izany. Ka hiasany ny mpananatra, mahazo ny mpananatra ary tariny ny mpananatra. Ny faefatra sady farany a dia ny amin'ny fanahy masina no mampianatra ny mpianatra ny zavatra rehetra. Io le hitantsika tany aloha hoe Andriamanitra mitaona
sy mampianatra ny olona zay vo afaka manantona an' Jesosy izy de amariny ny soratra masina eto zany amin'ny filazana hoe ny fanahy masina nge no mampianatra ny olona hahalala sy hanaiky ary ino fa Jesosy no mpamonjy, Jesosy no Kristy, Jesosy lay zanak'olona, Jesosy lay zanak'Andriamanitra. Io fanahy masina io no mampianatra, io no mampiaiky ny olona, io no mahatonga azy handray an'izany finoana zany. Fa zay tsy manana zany fanahy masina zany de manda tahaka n'ireo fariseo sy mpanora-dalàna. Ary zay le ilazana hoe tsy mba mahazo ary tsy mba mandray zany izao tontolo zao. Noho izany tsy mba mpianatra ny tompo izy satria tsy manana ny fanahy masina mampianatra azy ny zavatra rehetra io. Le havana malalo amin'ny tompo aka ohatra anankiray azy farany azo lazaina fa tsotra kanefa sarotra ary mahavo ny olona maro na de ny finoana fotsiny ny amin'ny atao hoe Andriamanitra telo nefa tokana ihany azy de sarotra amin'ny olona tsy manana fanahy masina no minony zany. Ary aza gaga fa jereo fa ny jiosy zay nambara fa tsy manana ny fanahy masina ary tsy mahazo mandray an'izany fanahy masina zany de tsy mety mino an'izany hoe aiza anisan'izany. Andriamanitra de tokana ihany ary Andriamanitra ray fa ny akoatran'izay a de tsy Andriamanitra fa fampianaran'ny diso, fampianarana tsy marina zany satria tsy ampianariny fanahy masina izy, satria tsy afaka mandray ny fanahy masina izy. Ary rehefa tsy afaka mandray ny fanahy masina de isany namany tsy voataona sy tsy ampianarin'Andriamanitra izy satria ny fanahy masina nge no mampianatra an'izany ary asan'ny fanahy masina mampino ny olona an'izany. Ary zay no tenenin' Jesosy Kristy hoe rehefa tonga ny mpananatra de izy no ampianatra anareo ny zavatra rehetra, zany hoe na ny zavatra rehetra zay sarotra takarina aza tamin'ny fotoanandro nanavazavahan' Jesosy Kristy sy ny esan'i Jesosy de io fanahy masina io no ampianatra sy anoro ny olona ny marina ny amin'izany. Ary Jesosy de nyteny ihany ao anatin'izay hoe tsy manan-javatra ho lazaina aminareo intsony a satria zay no mety ho zakanareo zao, fa rehefa tonga io fanahy masina io a de io no ampianatra anareo. Ary ao anatin'izany hoe ahoana moa ny inony jiosy zany hoe Andriamanitra tokana nefa telo naneo zany asa mpamonjeny zany tety ambany masoandro, tsy mino an'izany izy. Zavatra verimberiny intelo isan'andro maraina atoandro hariva zany hoe Jehovah Andriamanitra de Jehovah rery ihany averiny imbetsaka zany ao anatin'ny fiainana. Nahoana izy nino an'izany satria tsy miasa ao aminy ny fanahy masina ary tsy manana an'izany izy. Toy izany koa ny vavolombelon'ny Jehovah fantatritsika izany. Raha nytaninao izy ny amin'ny mombany hoe manahoana ny fampianarinareo momba amin'ny fanahy masina de milaza tsotra fa zany fanahy masina zany tsy Andriamanitra zany. Ary zany Jesosy zany tsy tokony ivavahany zany satria tsy nitaomin'Andriamanitra sy tsy nampianarin'Andriamanitra izy fa nampianary ny fanahy ny fampiviliana ka mivily lalana sy manaraka anganongano mba avy antitra any ivelany any. Le havana malalo amin'ny tompo eto am-pamaranana ady izany indrindra no taomina sy ilazana amintsika. Ny zava-dehibe ambaran'ny tompo eto de ny fanomezana tokony mpianatra mba hijanona haharitra miaraka amin'izany finoanan' Jesosy Kristy zany ary ampitoetra ny finoany hatramin'ny fahafatesana azy andreseny izany fampianarana zany aty ambany masoandro. Ny zavatra faharoa zay ampitaina amintsika de ny hoe ny fahatongavana ny fanahy masina. Ny fanahy masina no atao hoe mpananatra ary ny fanahy masina no atao hoe fanahy ny fahamarinana. Zay manana an'izany de tsarovy ao anatin'izao atao hoe tendry mialoro sosony zao fa isany manana ny fiainana efa hatramin'izay ka ho mandrak'izay ao amin'i Kristy araky ny fandaharany. Ho an'Andriamanitra iry ihany ny voninahitra. Ivavaka isika ry havana. Tompo isaoranay ianao ny amin'ny fampianarana zay natolotrao
tao anatin'ity jaona toko faefatra ambe folo ity fa fantatra tokoa fa manan-karena amin'ny zava-panahy ianao ka na de efa imbetsaka azy zany no vakinay de ankehitriny mbola nisy zava-baovao hatrany natolotrao ary raha mbola iverenana ary zany any aoriana any de mbola manan-karena amin'izany ianao hatolotra anay zay ary aloha tompony voaomana ary zay ny sitraka ao nitarianao anay ka azony zaraina tamin'reto olonao reto de aza velom-piaino manadino izy tompo ka mitaka ny tenany fa ataovy-piaino mahatsiaro sady makato ka rehefa serany reny fampianarany fampivilina samy hafa ireny de ajoro satria ny fanainao masina no miazona azy handeha amin'ny fahamarinana ary iaina amin'ny fiainany olom-boafidinao sy ny olom-boatendrinao hanany zany fiainana mandrakizay zany de ianao Jesosy Kristy no hanovona hanampy izay rehetra tsy voatonony mivava tsy tafiditra sy nandalo tao anatin'ny fisainana tamin'izay nampitana ny fampianarana ao anatin'ity jaona toko faefatra ambe folo ity mba ho voafantsika ao anatin'ny fosiny saina ary ny fanahiny olona zay rehetra mieno ka manaraka izao de ianao tompony mbola hanomana azy indray ho amin'ny fanarahana ny jaona toko fadimy ambe folo amin'ny ho avy izao fa amin'ny anaranao Jesosy no entinay maniry entinay manao zany vavaka zany ka amin'ny fifaliana amin'ny finoana sy ny fanantenana no entinay mamarana izao vavaka izao amin'le vavaka nampianarinao manao hoe raha inay eo zay any an-danitra ho amasinina ane ny anaranao ho tonga ane ny fanjakanao atao ane ny sitraponao ety atany ho tahaka ny any an-danitra meo ane n'izy anina sahazo anay ary mamelany elokay tahaka ny namelanay zay meloka taminay ary izaho mitondra anay amin'ny fakapanahy manafahanay amin'ny ratsy fa anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen dia misaotra n'Andriamanitra indrindra sika riavana ny amin'ny fahatanterahany izao fampianarana izao jaona toko faefatra ambe folo inetitsika teo iny ary mbola itoy zany fampianarana sady fampianarana sy fiaraha-mandinika soratra masina no azo lazaina koa fa fanorenam-pinoana ny amin'ny Jesosy Kristy no resantsika ambara ao amin'ny filazantsarany zay nisoratany jaona rahateo ary zany fampianarana zany araky ny voalaza teo de itoy amin'ny herin'inio toy izao ka hiditrisika ao amin'ny jaona toko fa 5 indray ary raha tsy misy zavatra zay mety hoe fandaminana sy fanamboarana de io jaona toko fa 5 io no resantsika manarak'izay de mampirisika atsika riavana ivavaka akaty ampiangonana amin'izay reseho zay rehetra mety antony na sakana atsika am'izao fotoan'izao tsy andeha ivavaka sy iombona ty amin'ny fiangonana satria tandremo fa zary lasa fakapanahy io tsy fandianana ampiangonana io ary tsy mora ny mandresen'io fa isan'ny farany sarotra ny tena mino ny tena mahatoky an'Andriamanitra kanefa terenjavatra de tsy afaka mandeha terenjavatra de lasa matahotahotra sy atao hoe misy falaindainana mihitsy azy tandremo tsara tsy maintsy vakiny zany tsy maintsy potehany zany tsy maintsy ioarany reny ary raha tsy manam-pasahiny ianao no ny hery ny fanahy masina miasa ao anaty dia tafajaniny eo karovina indray voandeha am'izao fotoan'izao de ambara amitsika fa efa afaka mandray olona maro ny fiangonana arak'ireny fandaminana nomeny ny fanjakana ireny koa de alahoery isika rehetra fa ny fiangonatsika de malalaka tokoa mazaka zay tokony ho zaka fa ny elanelana iray metatra de zay tsy maintsy taterahantsika sy reny atao hoe gesta barrage samihafa reny de gesta barrière zay atao hoe atao reny mba hisakanana zay mety atao hoe tsy ampozotsika amin'ny zavatra zay mitranga amin'ity resaka coronavirus ty ka reny atao hoe zavatra maro samihafa ny amin'ny fisasatanana sy ny karazany reny sy ny kasibosy de taterahany reny ary reny no andraisantsika fahamalinana fa tsy hoe ny fijanonana any trano zay afaka efa tokony mandeha de mandehana am'izay
fa zay tena mbola mahatsiaro hoe tena marefo a de zay mangata amin'ny tompo mba ho tafinyhery a mba ho lasa an'izay a izany mandeha metsika izany fa afo zany atao hoe miaona amin'ny tompo ao amin'ny vavahadiny lanitra zany. Ny faharoa manaraka zany a dia misy fanompovavahana indroa tanterahana ao anatin'ny fiangonantsika araka izany. Ny amin'ny fito ora dia tanterahan'ny STK zokiny. Io zany a dia anjara ny STK zokiny ka de zay ny anentanana atsika mba handeha indrindra ho an'izay mpikambana ao amin'ny STK zokiny, ireo mpanohana ny STK zokiny. Eny isika mpianakavy fonona tsy fidianana an'izany a fa afaka mifanotriny isika na tsy mpikambana ao anatin'izany azy. Ny amin'ny folo faharoa kosa dia ny STK zandry ny moa mahazatra atsika ny filazana azy fa STK fotsiny a no entsona azy. Reo kosa zany a dia amin'io fidirana faharoa amin'ny foloa no anjarany. De zay koa no mbola anentanana atsika na ny ray aman-dreny na ny zandry na ny zoky ny fianakaviana mpivavaka paribe famonjena eny fa na de tsy mivavaka ao sika dia afaka miaraka amin'ny fianakaviana paribe famonjena antrany antrany. Ary de zay koa no ilazana amintsika fa io a no alahady faharoa ao anatin'izao volana oktobra zao. Ao anatin'izany koa sika no miombona ao anatin'ny synodam-paritany lay atao hoe fivorimbe, satria tsy nisy le fivorimbe iombonana fa fivorimbe isa-pitandremana kosa de io no anatanterahana izany. Ka fandaharana iombonana ao anaty synodam-paritany zany a lay entina sy anatanterahana ny fanompovavahana ao anatin'izany. Ka de la hoery sika rehetra tongava iara iombavaka fa sady miombona amin'ny STK zokiny sy ny STK zandriny no miara misaina sy mihevitra iombona amin'ny synodam-paritany Antananarivo andrifany sika ao anatiny io fotoana io. Ny farany a de mbola manentana antsika riavana amin'ny adidy samihafa mba ho ataotsika adidy andraikitra ary asa ampitiavana toto-saina zany, satria manana adidy ihany koa sika zay tsy maintsy efaitsika anatiny sy ivelany. Ka raha vo tsy ampy no ety manana, tsy misy no arotsakitsika de hitatsika amin'izany fa hisatra ny raharaha ary mety hijanona aza satria tsy manan-kaharotsaka sika na any ivelany synodam-paritany sy ny folobe zany na ato anatiny am'ireny asa zay tanterahan'ny fiangonana ijorony fa velona ny fiangonany reny. Koa dia mitaonatsika manentana atsika tanterao zany. Raha ohatra ianao ka mieritreritra manao hoe za mbola tsy samyvoaka kanefa za efa vonona am'izany de azotsika arotsaka amin'ny mvolo zany a zay soratana eo amin'ity atao hoe ampitaindavitra ity. Amarina ny fotoana ary sika koa dia manasanao aho hitsangana andray nitsodrano sady famaranana izao fotoana izao. Ho tanteraka aminareo ny nitsodrano zay tononona amin'ny anaran'ny tompo. Andriamanitry ny faharetana sy ny fiononana ampiray hevitra anareo araka ny Kristy Jesosy mba ho saina iray sy vava iray no entinareo mankalaza an'Andriamanitra rainy Jesosy Kristy tompontsika. Ho an'Andriamanitra ireriany any ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Retumbo muzi o ampiazza
mitoriny filazantsara filazantsara ka ny feokokoa sandrako iterana dia manitra fahalo sakura sy mito